vavaka délivrance spéciale ho an'ny fo sy ny toepo. Misy karazana aretina maro amin'ny vatan'olombelona izay mifamatatra tanteraka ao amin'ny fotsika ao, toy ny tension, fivotosana amin'ny vatana, any amin'ny vavony, any amin'ny tova maro isan-karazany ao amin'ny tenan'ny olombelona. Ny baiboly dia milaza fa ny fo dia manana aretina tsy aisitranina. Andriamanitra kosa nefa dia nampanantena fa mahay ny zavatra rehetrarehetra. Manao sabotsy ho avy izao ka mandritry ny volana décembre iray manontolo tanterahana eto amin'ny Montgoûter les trois frères andefa Nambojanary ary eny amin'ny temple de la foi bypass fivarotana fiarakodia tao Mevatana. Misy karazana fiainana tsy mety manjary eo amin'ny fiainantsika, fiain'ny tahotra, vao manao zavatra dia misy orooro, tsy mahay mifandray aman'olona, ny tena marina dia blocage mitranga ary mamatotra amin'ny fotsika ireny rehetrarehetra ireny. Izay indrindra no anasana atsika menakavy mpanaraka ny fandarana vaon'ny oloko anatika ty délivrance spéciale ho an'ny fo sy ny toepoty. Ho totosaina manerina ny trano fivavahana vaon'ny oloko eto Antananarivo sy ny manodidina. Tanterahana eto amin'ny Montgoûter les trois frères andefa Nambojanary ary eny amin'ny temple de la foi bypass amin'ny 6 ora maraina tsy diso. Hitondra ny vavaka sy ny fampianarana amin'izany ny pasteur Hirtina Randriary Malala sy ny mpiara-miasa rehetra. Vahao ny oloko, vahao ny oloko. Maivana ny zavatra navesatra, reo olana mavesatra, maivamaivana ianao miala eto androany. Fa ho solon'ireo olana mavesatra zay nentinao teto dia hitondra fahasoavana mavesatra koa nefa ianao hiala eto, hitondra fitahina mavesatra ianao hiala eto. Amen. Ndo maky ny tenin'ny tompontsika Joba toko voalohany. Joba toko voalohany andininy voalohany manao hoe ary nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany, ary marina sy mahitsy izany lehilahy izany sady natahotra n'Andriamanitra ka nifady ny ratsy. Nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza veriko indray mandeha, Joba no anarany, ary marina sy mahitsy izany lehilahy zany, ary manahoana hoe izany lehilahy zany sady natahotra n'Andriamanitra ka nifady ny ratsy. Filazana fohifohy kely ny fitombavakatsika moa zany isaky ny alahady efa mitoy eto. Rapitso alahady amin'ny valora sasany dia misy fitombavaka lehibe eto hotoyan'ny délivrance, hotoyan'ny vavaka. Raha mbola afaka ianao dia za manasana hoe tongava andray fahasoavana sy fitahin'ny tompo manokana ao anatin'izany. Mandeha ny fotoana, mandeha ny lera, androantsika iresaka ary anovavaka tsika ny fanetanako tamin'ny télé sy radio dia ny hoe ahoana ny atao hamadihana ny ratsapo lasa fisandratana. Ahoana ny atao hamadihana ny alahelo-po redona ao anatin'ny fo, blessure intérieure, ireo choc any anatinao satria riavana. Misy fotoana ianao rehefa atratran'ny olona teny marary zay, anaovan'ny olona teny marary zay, anaovan'ny vadinao teny marary zay, anaovan'ny ray aman-dreninao teny marary zay, ny sarahan'ny olo tianao, ny sarahan'ny olo tianao, ianao le fananantena anao mariage iny, ianao le manantena efa hoe zao ny daty amin'izao ny daty, tratrana soka mafy ianao satria ilay olo tianao dia nivadika taminao, tonga le daty saky anaovana ny mariagenao dia olo kafa indray ny nampiakarany. Soka zany dona ny anatin'ny fo zany. Ny fitahan'ny olona anato-kisanao ianao, nisy olona tena anato-kisanao akaiky dia akaiky mihitsy, kanefa dia nivadihany tsy ahoana ianao. Mety ho avanao io, mety ralahanao io, mety raitapo aminao io, mety olona anato-kisanao tao atanao nivadika taminao, nidona ny anatin'ny fo. Ary mandrakariva rehefa misy ireny dona ireny, misy ireny soka ireny any anatintsika any, mandrakariva ny olona dia mitanondrika, kivy, reraka, tsy tatrony zao atao,
aizany tany ale vizana marary ny foko manindrona atao anatiko ato ary isaky misaigntsaigny anao sy mieritreritra ny zava-bitanao ny arahana tam'le olona ny fatokisanao tam'le olona de misentorery reraka ianao isaky misaigntsaigny ianao de mitanondrika ary reraka ianao ary zao zava-doza am'ireny ryhavana malala tsy vitanao marary fotsiny fonao midona fotsiny fonao tsy vitanao maratra ny fonao fa manomboka ohatra ny tsy afaka manao ninina izany ianao manomboka ohatra ny raviravitanana izany ianao misy fotoana manomboka ohatra ny kivy zany ianao misy fotoana manomboka ohatra ny reraka ianao misy fotoana tena enina mitsy hoe vizany ianao ary misy fotoana tena tsy afaka manao ninina tsony resy ianao amin'ny fiainana ary zay ataonao rehetra tsy mandeha amin'izay lonina izay maro amin'ny olona rehefa tratrana dona indray mandeha soka indray mandeha dia miara-potika amin'iny ny tsenany miara-potika amin'iny ny asany miara-potika amin'iny izy mivady ny saraka izy mivady ny ady iny dia miara-potika amin'iny ny asany miara-potika amin'iny fidiram-bolana io dia mahavarina mihitsy manomboka miara-potika amin'iny iny le vadiny nampirafiny miara-potika amin'iny tsy mifahasalamana ihany tsy hoe voatsindrona fotsiny fo fa misy zavatra be da be manomboka tsy mandeha hatrany amin'ny tribonaly manomboka misy zavatra tsy mandeha be da be satria rehefa vo reraka ny fon'ny olona reraka ny fon'ny olona ka tsy fatany tokony atao dia tsy maintsy miara-potika amin'izay ny fiainany fa androany nefa namangy any tompo fa anangana ireo zay reraka po rehetrarehetr'Andriamanitra raha ianao anisan'ny ao anaty lista zany anangana anao Andriamanitra ary ny ratsaponao sy ny alahelo-ponao ho avadika Andriamanitra fisandrantana ho avadika Andriamanitra fisandrantana ho avadika Andriamanitra voninahitra tsy maintsy tafarina ianao raha lasa vavy malala manana finoana ianao zay zavatra olazaiko sy teneniko aminao eto tsy maintsy ho tanteraka aminao zany androany ny sanabavy anankiray nanantona tadidiko tsara ny eo anatamiko izy tamin'ny maly izy ny eo anatamiko namonjy mariazy tao tena gaga eo anabavy io dia tsy niteraka teo amin'ny enitaona ny fanambadiana teo za mihitsy nanamasin'ny fanambadiana izy mivady lera lavy eo ny verin-dalana tsy nety niteraka le anabavy nanambady herintaona tsy nety niteraka le anabavy mba tsaratsara tare ihany nanambady telo taona tsy niteraka nandeha ny 5 taona tsy niteraka nanomboka nampirafy azy ny vadiny nanomboka nanome teny marary ny vadiny nanomboka ny teny hoe za tsy manambady olona tsy miteraka za mila taranaka za mila taranaka ary tsy menatra tsony ny vadiny mampirafy tsy mody tsony izy pastera miaraka amin'ny kameona ihany izy dia tsy mody tsony any amin'le vehivavy mamely anazy ny zobaviko pastera manao teny marary ny fianakaviam-badiko manome teny marary ary tena manao sy azo atao mihitsy zareo amelezana pastera tena naratra ny fony vehivavy io naratra ny fony vehivavy io ny mahafinaritra ana tamin'ny fotsiny dia zao izy koa miasa koa le anabavy a mitady vola koa le anabavy ny vadiny koa mitady vola izao fotsiny ao nyteneko aminao ary nampaherinampitraka azy manomboka eto itsambadika ny tantara wa itsambadika ny tantara ataovy alleloia izao any voalohany ianao olona mitady vola aza manantena ny volany ianao ary raha roany ianao tanàna satria eo amin'le tanàna andro zareo izy mipetraka dia andana miala dia andana manofatrano fa za ho ahitsodrano anao hiteraka ianao ho bevoky ianao ananaraka ianao ataovy alleloia io anabavy io efa nivavaka fa misy fotoana io anabavy io nanao sakrifisy tadidiko tsara hiarina pastera ozy izy hitraka pastera tena nanompo an' Jesosy ary nanomboka teo izy dia zao ny teneko taminy ny fonao aza atao any amin'ny vadinao tsony fa ny fonao ataovy ao amin'i Jesosy apetrao amin'i Jesosy mody izy tsara tsy mody izy avela ho any fa ianao tsy maintsy miteraka ary aneny ny vadinao io raha misaraka aminao eo fa ianao tsy maintsy miteraka halleloia halleloia dia misy fotoana zany le rangah mody tsy mody nivavaka ho azy nafinaritra tamina io vehivavy fotsiny ao dia zao tena lasa tia an' Jesosy izy misy fotoana isa tapabolana miona amiko izy tsy haiko na isa tapabolana za pastera hoe ary lasa tia be an' Jesosy lasa tena ndraiky tia an' Jesosy vavaka izy dia manolotra
sacrifice manao sacré ty pasteur atolotro an Jesosy ty pasteur ty anisan'ny vola tena faratahiriko tao ty atolotro an Jesosy fa fonao koa mahenao an'izany tohana ny fonao nanomboka nameza tanana ny vehivavy io tamin'iny confinement iny hiteraka ianao ranabavy tsy maintsy bevoka ianao halleluja ray volana tao aorianan'izay miantso ahy izy nanao ekoa pasteur ozy izy tsy miverina tsony ny fadim-bolako nanao ekoa dia zao ny tenin'ny dokotera hoe bevoka halleluja omaly izy hitako namonjy mariazy tao amin'ny 3 frera tao nijery ny kibona saika tsy nino ao nahita azy botsina tsara ohatrany ny kibony ranavahana firy volana ho aho io enim-bolana izay pastera azy izy tavy halleluja mafsa firy taona ho anareo mivady zay fanambadiana enitaona zay pastera azy izy dia manao ho azao ny vadinao manomboka manambotamby ah izy pastera manambotamby ah izy halleluja dia amin'izao izy efa miditra ao an-trano foana tsy nakany any vehivavy tsy fa ao an-trano foana kefa mba mibotsina kosiko tavy halleluja ta ilaza aminao ny ratsaponao miala elinao hoavadika Andriamanitra fisana tae voninahitra ny ratsaponao fanaovan'olona tsinotsinona anao io fanirikliana anao io karazana dona soka ao anatin'ny fona io hoavadika Andriamanitra fahasoavana goavana io vitan'Andriamanitra ny relasiana bavy tenen'ny onirano vitan'Andriamanitra zany hoe amen satria amen miaika an'io Jesosy io relasiana bavy tena miaka ianao aza mitsabo tena tsony mantsy andeana bavy enim-bolana lasay aza mandeha naiza tsony anao ainy Jesosy io tsy ianao zao any tsy hiteraka tsy jereko any ny poziny tsy zao pozinao zao ny tsy hiteraka tsy possible zany tsy maintsy manokatra ianao hotahina mikibonao izy fahasoavana ianao halleluja halleluja ianao ranabavy tratrana ratsapo ahirikiriky ny vadinao tsy tiany rafozanao Yesu sony zao bavinao ienao marara mihitsy ianao le latsainy vadinao tony velom-potsiny ato vehivavy tsy mahay mitady vola velom-potsiny ato zaty tsy mavita tsony ienao manindrona any amfonao aza matahotra androany ny rendez-vous anao am' Jesosy androany ny fotoana amadian'Andriamanitra ny ratsapo amadian'Andriamanitra miala elinao ho amin'ny fahasoavana tsy takaty ny saina rehetrarvavy halleluja halleluja allo teraka somatsara le anabavy zay dia ho aseho antsika miaraka amin'ny zanany izy halleluja enim-bolana ny kibony zao te ilaza aminao ain'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra fa araky ny nambarako teto hoe misy principe tsy maintsy arahanao misy lalana tsy maintsy izoran'ny olona raha tian'le olona ny amadika ny soka ny dona ao anatin'ny fony ny dona ao anatin'ny fony ratsapo hivadika fahasoavana izao ny voalazan'ny baiboly satria ijoba ihany koa le havana ijoba dia lehilahy nanana olana satria ny tantaran'ny joba dia zao tao anatin'ny ray andro montsy voan'ny accident zay ranony trano zanany folo menada nanao fetifety tao zanany folo menada dia le trano tonga dia nisy rivotra be nenjera le trano dia maty tao zanany anakifolo afaka fotoana fotahorinany io tao anatin'ny ray andro ny fananana rehetrarehetra ihany koa ny fananany joba ny ombo ny ondry ny osiny fananana valeur amina miliara hatrany amin'ny 7 miliara hatramin'ny 10 miliara tany hoany nangalariny dahalo ny fananany joba rehetra afaka fotoana fotahorinany iny dia tratrana vai hatrany atapondoka hatrany ampaladi joba feno vai vatany ray manontolo ary narary zany feno vai hatrany atapondoka hatrany ampaladi potika joba rava ny fiainany joba nandatsa azy ny vadiny nandatsa azy ny namany naneso azy ny manodidina ozy izy ny vadiny manao hoe mafoizan'Andriamanitra ianao ry joba ary aoka ho faty mafoizan'Andriamanitra ianao ary aoka ho faty marary zany ry havana tsy nisy olona nampahery ao anatin'izany donana azo azy zany ao anatin'izany faharavana zany tsy nisy olona nampahery fa izao anefany na tsisy olona nampahery azy zao tsara ny voalazan'ny baiboly hovakiko ane joba toko faharoa andininy fasivy eny hoy tsara ary hoy ny vadiny joba taminy mbola mitanany fahamarinanao ihany va ianao mahafoizan'Andriamanitra ianao dia oka ho faty
fa hoy Joba taminy tahaka ny teniny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao monsoa ihany vany raisitsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'olony Joba. Halleluja. Tamin'izany rehetra izany izy dia ahoana hoe tsy nanota tamin'olony Joba. Tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota i Joba, na dia nesona na dia nalambaraka na dia nambanina, tsy nanota i Joba. Fa izao ny voalaza amin'ny Baiboly eo amin'ny Joba toko voalohany andininy voalohany manao hoe nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany, ary marina sy mahitsy izany lehilahy izany. Nanina hoy ny azafady? Manahoana hoe azafady? Ny teboka voalohany natonga ny Joba tsy nisy ratsa-po tao anatiny, na dia mafy aza ny zavatra nahazo azy, mafy ny dona nahazo azy. Eritrereto hoe raha ianao fotsiny maty zanaka ray, marary sa tsy marary zany? Raha ianao ny maty zanaka ray, midona any amin'ny fo sa tsy midona? Firifiry ny ray mpianakaviana ieniko, reny mpianakaviana ieniko, hatram'izay nahafaty an'le zanany vavy matoa, hatram'izay nahafaty an'le zanany farila, dia io ny nahavoa azy, voadona ny fony. Ny ianao zanaka ray, ny any Joba anankifiry azafady, folo ny ray maty ary ringana, marary zany. Fa izao ny voalazan'ny Baiboly, na dia zany aza no nitranga tao any Joba, dia nisy zavatra nitazoniny Joba. I Joba dia lehilahy marina sy mahitsy. Lehilahy manahoana hoe Joba azafady? Lehilahy manahoana hoe Joba? Marina sy maninona hoe mahitsy. Ianonareo ry havana malala, ny point fort ny Joba, ny point fort, ny teboka nampatanjaka ny Joba, dia izy nandeha mahitsy foana. Notahin'Andriamanitra izy nandeha mahitsy, tao anaty olana izy nandeha mahitsy, tao anaty fahoriana izy nandeha mahitsy, tao anaty ratsy anaty voadona ny fony, dia mbola nandeha inona ihany izy? Nandeha mahitsy. Ahoana ny amadiana, ny ratsa-po, ny alahelo-po, ivadika fisandratana, ivadika voninahitra, ivadika fandresena, ao anatin'ny ratsa-po mahazo anao io, ao anatin'ny alahelo mahazo anao io, ahoana ny amadianana io? Ho fandresena miezinezina, ivadika fandresena miezinezina io androany. Zavatra anankiray andry mandehana marina mahitsy. Mandeha manina ho azafady? Mandeha manahoana hoe marina sy mahitsy. Matetika manko ry havana, ny olona rehefa mamely anao, rehefa ivadika aminao, dia miolakolaka zay ny olona rehefa ivadika aminao. Rehefa amely anao ny havanao, amely anao ny poetapoanao, dia manomboka mandeha amin'ny tsy fahamarinana izy zay. Rehefa ivadika aminao ny fiancé anao, manomboka mandeha amin'ny tsy fahamarinana izy zay. Antaninao izy, aiza ianao zao, aiza ianao zao. Dia ozy izy mbola ty ambodratry moa izy manao asa, nefa izy mampiaraka ary akaiky ny avoloany. Mahitsy zany sa tsy mahitsy? Marina zany sa tsy marina? Tsy marina. Izy tazanao ihany ambodratry moa izy, milaza izy fa any ambodratry moa, nefa izy ty avolo mampiaraka. Rehefa ivadika aminao ny olona iray, dia manomboka tsy mahitsy izy. Ny laingany vokisan'ny lainga ianao, vokisan'ny lainga ianao, vokisan'ny lainga ianao. Ny olona atokisanao, raha nasainao ny tamboly izy, ny tatana ny vola tao an-tsena, tao ampiasana, ka nangalariny daholo ny vola, dia manomboka mandainga izy. Ny olona rehefa ivadika aminao, dia manomboka miolakolaka, mandeha amin'ny tsy fahamarinana. Fa i Joba, na inona fahorinany lalovany, na inona adiny lalovany, dia mbola nijoro marina sy mahitsy foana izy teo anatrehan'Andriamanitra. Raha lasanabavy, ny teboka voalohany, raha tianao ny amadiana anio ratsa-po io, alahelo-po io, ivesatra ao anatin'ny fonao io, idona ao anatin'ny fonao io, tianao ny amadiana ny voninahitra, mandehana foana mahitsy, mandehana foana mahitsy, mandehana foana mahitsy ataovy amainy zany, mandehana foana marina sy mahitsy ao anatin'Andriamanitra. Na ny ray manko le namanao, le havanao miolakolaka, miodikodina, dia ozy ianao hoe aleo samy miolakolaka eto.
aleo samy hodikodiny eto rehefa nanao ny tsy marina izy avy anao koa anao ny tsy marina avy anao izy anao ny tsy marina fa ianao mandehana marina foana ianao mandehana mahitsy foana avy anao izy hodikodiny fa ianao mandehana mahitsy foana fa na olana oaingana tsy maintsy mivadika ananao fandresena ny faratapo tsy maintsy mivadika fandresena ianao masina ba halleloia izany ny tempony Josefa raha mamaky tsika tamin'ny Genesis andova kitsika vetivety Genesis toko fafito amby telopolo tantaran'i Josefa zao ny fandehany eo amin'ny andeniny faharoa Genesis toko fafito amby telopolo andeniny faharoa ary zao ny tantaran'i Jakoba rehefa fito ambin'ny folo taona Josefa dia niaran'ny andro ondry tamin'ny ralany izy fa mbola zaza izy dia tamin'ny zanaky Bila sy ny zanaky Zilpa vadin'ny Jakoba rainy ary Josefa nitaty-bolana tamin'ny rainy ary tiany Israely mihoatra no zanany rehetra Josefa ary manina ny tiany Israely mihoatra no zanany rehetra Josefa satria zanaky ny fahaterany izy ka nanaovany akanjo lava ary no nitany ralahany fa Josefa no tiany rainy mihoatra noho n'izy mirala avy dia nakahala azy izy ka tsy nazaka anao teny tsara taminy voalazany baiboly teto fa nanana ralahy Josefa 12 miralahy izy fa i Josefa kosa dia zao nahita fity manokana tamin'ny dadany satria zanaky ny fahaterany tiany dadany mihoatra nozy rehetra dia nanamboarany dadany akanjo lava akanjo tsara tare mafinaritra nataony tena nahita fity manokana raikitra tamin'izay ny fialonany ralahany le zalahy ty ohatra ny tiany dada mihoatra notsika rehetra le zalahy io be taty-bolaka le zalahy io ohatrao ary nanomboka nakahala azy ny ralahany namienjika azy ny ralahany nitady fomba ny ralahany ahoana ny anapotehana ny Josefa nanapotehana ny Josefa nisy fiteny Josefa nisy fotoana raha mandinika ny tantara eo no ambany ao vao maika nakahala ny ralahany azy nanonofo Josefa nanonofo hoe nahita ozy izy nikitana 12 niaraka tamin'ny masoandro sy ny volana nikohaka teo anatrehany tezitra ary zalahy izay 12 lava zany ozy izy ekohaka eo anolony lahy miaraka ny dada sy nama dia mbola ny tantarainy Josefa ndray nofony anankiray tany atsaha ontsika ary zalahy na me amboarambary le amboarana vary reny dia zao ny amboarako no joro teo ampovoany ny anareo 12 lahy nikohaka daholo ka nanofo izy koatra ny nofo rehetra vao maika naninona andralahany nakahala vao maika tezitra ary zao ny voalazany baiboly eo amin'ny andininy faharomana hoe andininy faefatra ary no nitany ralahany fa Josefa tiany rainy mihoatra noho izy miralavy dia nakahala azy izy nanina hoe ka tsy nazaka anao teny tsara taminy tsy nazaka nanina hoe izany hoe teny manahoana foana mendry zalahany Josefa teny marary teny mandratra teny manambany teny ratsy nambaniny zareo foana Josefa nakahalainy foana Josefa fa na dia teo arany efa ny fakahalana teo ny fakahalana ndo ny vakitsika ny tantara ery amin'ny andininy faharoa hoe ary lasa ny ralahany Josefa ny andro ny ondry ny ray ny tany Sekema ary hoy Israely tamin'ny Josefa tsy miandro ondry any Sekema va ny ralahinao avy mba irahako akany aminy ianao ary hoy izy taminy inty aho ary hoy ny rainy taminy masina ianao andeha izahaho na tsara ihany ny ralahanao sy ny ondry manosy na manahoana ka miverena hilaza amiko dia nirahany ala teo amin'ny loasany Hebrona izy dia nakany Sekema ary nisy lehilahy nahita azy fa indro nirendreny tany atsaha izy dia nanontany azy raha lehilahy ka nanao hoe inona moa no tediavinao dia hoy Josefa taminy ny ralahiko no tediaviko ko masina ianao
mba lazao amiko izay andrasany ondry. Halleloja. Jereny toepony Josefa efa hita an'izao ny ralahany fa makahala azy, manenjika azy, manao teny marary azy, manao teny tena manompa manozona azy isan'andro. Indray andro ny dada ny rainy dia naneraka an'i Josefa. Ny ralahanao izy lasa ny andro ondry any Sekema. Tamin'izany lavitra ny fiandrasan'ondry. Andana ozy izy mba andana jereo any ny ralahanao. Dia ozy izy Josefa nity ary ahy. Dia andana mba jereo na manahoana ry zalany reny zokinao reny na manahoana. Dia mba miverena ty amiko. Dia mba tenenao amiko izay zavatra misy any. Fa andana makany. Anontany anareo nanda Josefa sa tsy nanda? Josefa ve miteny hoe reny ary makahalana, reny ary manenjika, reny ary tsy tia. Sao dia vonony reny any zarangatsy hoany a. Aloha reny any jefa rany efa zany ve nataony Josefa? Non. Nandeha mahitsy Josefa. Nandeha marina Josefa. Ny ralahany, ny tady ny fomba, aiza ny amielezana an'io, io alatsika io, tsititsika io, poteatsika io, ravatsika io. Fa Josefa nandeha mahitsy. Na dia zany arany tenin'ny ralahako, irahany dada ho any aminy a, andeha hijery andry zalahany a, andeha ho any a. Aiza misy andreny ralahako reny. Lasa izy nandeha, no tonga tany amin'ilay toerana izy tsy hitany teo ny ralahany. Dia nanontany olona. Ozy le olona mantsazy inona tediavinao se? Dia ozy izy Josefa, mba hitadiny ralahako ahy e. Le ralahy maromaro lahy reny, zalahy lavalava ranjanany reny, mpiandrondro ny asany. Aiza ny ahitana ny reny ralahako reny, andeha mba hitady azy aho. Nandeha tamin'ny fo manahoana izy? Fo mahitsy. Na dia teo arany fakahalana, na dia teo ny tsy fitiavana, na dia teo ny fanenjehana, i Josefa nampiseho foana fa marina izy, mahitsy izy. Tsy nanana fakahalana ny ralahany izy, na tsy tia azy arany ralahany, na andeha mahitsy foana izy. Tsy tonga ho azy ry havana, na tonga ny Josefa ho lasa prime ministre taty aoriana, ho lasa lehibe mpanapaka tao amin'ny tany Egypte taty aoriana, ho lasa olona lehibe taty aoriana. Satria Josefa na dia tao anaty fahoriana, tao anaty fanenjehana, tao anaty ratsapo, tao amin'ny tsy fitiavan-dralahana azy, izy mbola tia ny ralahany ihany. Nakala azy ny ralahany, izy mbola nanam-pitiavana azy. Tsy tia azy ny namany, ny ralahany, izy mbola tia azy ihany. Ny olakolaka tamin'ireo ralahany, izy mbola nandeha nahitsy ihany. Ndray andro nitady olona tao mpanapaka Andriamanitra, Josefa napiakariny avy ao. Amen. Rahalahy sy anabavy, inona moa ny problème atsika? Inona moa ny problème atsika? Mahatonga ny ratsapotsika, mahatonga ny alaiaitsika, mivadika fahalavana. Maro aminareo rehefa enjehan'ny havanao lasa potika. Maro aminareo arakaraky nanenjehan'ny fianakavianao anao, vao maika miapotika anao. Enjehan'ny ralahanao anao lasa vao maika miapotika. Enjehan'ny rafozanao lasa miapotika, lasa miamiletika. Enjehan'ny vadian'ny namany anao, vao maika lasa potika. Za mampahery anao androany, ny fampitehanao androany, ho avadika Andriamanitra fahasoavana zany androany. Toe-po tokony anananao dia zany, toe-po tokony anananao, ny toe-po tokony anananao, na mivadika aminao arany ralahanao, mandehana mahitsy foana. Na mivadika aminao arany rafozanao, mandehana mahitsy foana. Na makahalanao arany poetapoanao, mandehana marina sy mahitsy foana. Na dia tsy tianao arany patronanao, ka mitady ny fomba amelezananao, mandehana mazava foana eo anaty an'Andriamanitra. Izany ny secret anaty baiboly havanao lala. Mandeha mahitsy foana. Na nivadika taminao arany namanao, avy alao izy olakolaka, avy alao ivadika, ianao mandehana mahitsy foana. Ao ambadiky ny fahitsinao sy ny fandehananao fahamarinana, misy fisangatana tsy mitaka ty saina lalatsena bavimalahy. Fa zany mavon'olona. Efa aritsika nandray, tsika nandray ampianarin'ny havatsika zany. Efa zany nanaovan'ny olona anao, mbola misisika any any, efa zany mbola misolelaka any any. Tsy maninona zay lazain'ny olona, fa ianao mandehana mahitsy sy marina foana. Ianao mandehana mahitsy sy marina foana. Ianao mandehana mahitsy sy marina foana. Izy efa hitanao fa mananonanona trao, mihodikodiny. Ianao mandehana mahitsy foana. Halleluja. Halleluja. Misy pasteur zay ndray andro tany amin'ny taona 2006-2007 tany hoany, tsy tadidiko tsara le toy le fotoana. Pasteur tato amin'ny fiangonana, tato amin'ny fiangonana
tamin'izany mbola tany Tamatavy dia rehefa nanao ny asan'Andriamanitra tany Tamatavy a dia teto Antananarivo mba nisy fiangonana kely mitsipozipozy zay ihany nisy mpino mivalopolo tany am-boalohany izy io nisy mpivavaka 300 400 fa niapotika zay moa tany Tamatavy dia le teto nianiena dia misy pasteur mba natokisako zay ary tena natokisako mba jerevo any asan'Andriamanitra nasaina mitondra fiangonana tena sabotsy namena tena izy tamin'izany sy nitondra sampana dia mba jerijereo amin'ny foibe atsika ao a dia mba jerevo zay tokony atao ao fa za tia Tamatavy a fa mba jerevo zay tokony ampandehanana ny fiangonana inona ozy izy ianao no nataony naodikodiny tsiraray le olona atao mpivavaka atao amin'ny foibe teto Antananarivo dia nalefa nakany sabotsy namena ndrozy izy hoagny aminay sabotsy namena tena moa mandeha mahitsy sy ampahatsorana za raha teo ny Tamatavy fa pasteur hafa ny teto nitomo tsiraray entin'le fatokisana zao ny tenin'ny pasteur za nampiantrahan'ny pasteur fitokisany dia nitomo nakena sabotsy namena rehefa hiverina eto Antananarivo amin'izay tamin'ny 2007 dia nasaina nisy soni daholo reo mpivavaka tany sabotsy namena hoe hiala amin'ny fiangonana nasaina nina hoe hiala tsy ahoana tsisy fahotana tsisy nininina fa entin'ny fitiavam-bola sy fitiavam-boninahitra zany efa tsy resaka questionana vola sy voninahitra ny afanahan'olona mahasary-piaro za re olona tsy mitady vola amin'ny fanahanao zany tovanany zany ny azy zava-dehibe ny fanahan'olona hoe ho aizy re olo reo ho any an-danitra re olo reo tsy ho any amin'ny afobe ary zay ny mampasary-piaro anay ny fanahan'olona sy fanahan'olona mampasary-piaro anay halleloia ny azy hitany tsara ny hoe nahazo vola nahazo olona be da be nahodiny na nisy sony izahay a reto olona maromaro reto ranona anaran'olona manjatony dia manao an'izao fanambarany zao fa hiala tsy hovao ny oloko intsony ary dia anaraka amin'ny pasteur ratina ranona zao maratra ianao am'zany sa tsy maratra ianao amin'io vao avy any Tamatavy hiakatra tetanareo maratra enina zany hoe hiverina eto dia fa za moa rehefa miaraka amiko ny miaraka amin'ny Jesosy tonga halleloia ary za rehefa miaraka amin'ny Jesosy zay tsy maintsy mahomby ianao ary tsy maintsy misy fahasoavana miaraka aminao halleloia dia tsy haiko zay tao an-tsainy hoe ho tonga eto pasteur Ertina ka inona no hitranga fa dia nasaina nisy sony re olo reo hivadika zanganana inona ny raisiko le taratasy naratra ny foko nalahelo Jesosy io fa dia naninona loatra na tonga ny oralahy io tsy hoe nisy fampianaran-diso tsy hoe nisy fijangajangana tsy hoe nisy inona tsy isy inona fa dia mivadika fotsiny vadinina loatra dia amin'ny maha-olombelona nisy fotoana saika hiakatrakatra zao na mangin'ny tompo ah kalma ianao kalma zao ny tolotsaina nomeny tompo ah alovy le taratasy nalaiko le taratasy niaraka amin'ny sony velariko eo anatrehany tompo lasa nandoaliky teny amoron-dranomasina sady netiko tompo hitanao ny fahitsin'ny foko hitanao ny nandehanako mahitsy sy mazava teo anatrenao nefa hitanao ny fivadian'ny olona natokisako teo anatrenao hoetiny io lehilahy io aiza ny fanahan'olona hoetiny ho aiza ny fanahan'olona ireo ho avilony ho aiza asehoko anatrenao tompo tsy manan-kambara tsy manan-kalahatra ozy izy rehefa tonga teto Antananarivo dia ozy izy ny commitment tamin'izany pasteur ndo alaina ny bafla ozy izy alaina ny ampli fa vola atsika daholo ny ala tamin'ireny alaina daholo fa ala takitsika ozy izy fa vola am-piangonana ny ala tamin'ireny zao ny teny komity fa na ny olona roana alainy maika zay bafla aleo azy mibafla aleo azy ny ampli aleo anazy daholo ny clavier aleo anazy ny sonorisation fa ny dossier fempelantanan'Andriamanitra andeo fotsiny tsika andeha mahitsy andeo andeha marina foana aza miady aminy rehefa hitanareo izy arabao rehefa miona amin'ireny mpino reny nareo dia atao fiadanana foana izy esorony lolo-po fa andeo mahitsy sy mazava marary sa tsy marary manao an'izany maha-olombelona marary sa tsy marary fa zany ny baiko nomen'ny tompo taterahako fotoana fotahoarinany iny a
tsy mbadika tatareo alasenatava tsy mbadika tatareo to aleluia nanao zay faraherin'ny paster io nanangana fiangonana nanao zay faraherin'ny satria reo olo reo nampianariny vadika nampianariny ataonina hoe tena ay sa tsy nahay tena ataon'le olona hoana ndray izy tateo reny vadian'ny olona koa izy tateo reny vadian'ny olona nanomboka tonga saina koa le olona dia nanomboka niverina tsikelikely nakato niverina tsikelikely nanomboka rava le asa nanomboka nisy zavatra betabe tsy nety nanomboka le fiolakolahany le rahalahy io ane zay afafinao mijinjaina ao le fiolakolahana nataony notoizany izy le miolakolaka ary nanomboka takatry ny olona le rangaty miolakolaka fa i paster etiny ohatrany mahitsy eo paster etinao ohatrany mandeha mazava ihany paster mandeha araka ny tokony izay atao aleluia satria nalefa ny daholo ny fanaratsiana rehetra anapotiana dia zao no nafinaritra izy manaratsy ahy za manatsara azy eo ambony pilipitra izy raha vao mahazo micro eo ambony pilipitrany dia ny manaratsy anany ataony zany raha vao mahazo micro ambony pilipitra dia zao ndaotsika hivavaka ho andry zareo mba ahomby izany mba hotahin'Andriamanitra izany ataona fanan'olona maro izany andao hivavaka ho azy tsika tony aleluia tsy amperitona nikorotana ambony ambany ary nitotongana tanteraka le ranamana izy nanomboka nitotongana paster ertina indray nanomboka niakatra amorony tovy aleluia 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 to ilaza aminao arahalasyana bavy manala na iza iady aminao mandehana foana mahity sy mazava mandehana foana mahity sy mazava mandehana foana mahity sy mazava aza manaraka ny jeany tenenao zay neonelenao aza manaraka ny jeany hoe raha makala izy avelao akala fa izy makala ianao manana fitaovana raha miodikodiny izy ka manao resaka masosotra sy manaratsy anao izy manaratsy anao ianao manatsara azy ary raha misy olona mitondra tatitsany aminao ka miteny hoe zao ngeny resakadrina momba anao hoe ianao ny zaozao ianao ny zaozao dia zao nytenenao aminy tsy tokony nentinao taty amiko zany tatitsy zany hoe hivavaka ho azy tsika mba ho tahin'Andriamanitra izy hoe engany mba ho lasa lavitra izy hoe engany mba ho ambinin'Andriamanitra izy hoe engany mba ho fony fahasoavana izy hoe matetika manko tsika dia zany problema tsika rehefa misy olona viany ny fosa olona ianao ngela zay fa zao hoe bangaridana ony ianao natana zay ianao nefa nanala zaza ianao nefa dia avoko ianao iny arany tena zany valany ary atoko tena ay kalma neny akalma izy manao an'izany ianao mandehana mahitsy mbana mandoalika eto anatin'Andriamanitra zany Jesosy nanovany anahy zany Jesosy izao aho hivavaka ho azy aho hivavaka ho azy aho hovondrenao izy hotahinao izy atao aleluia mazava aminao fa za fampianarana zany izy manendrikendrika anao izy manaratsy anao izy manala baraka anao ianao mangina eny Jesosy io marary le mangina mafy le mangina fa saingy nampianaranao tamin'ny toroteny hoe mandehana mahitsy mandehana marina andeha mahitsy sy marina eo anaty anao atombo halleluia tsy hoe reanao na pirafy ny vadinao misy olona miteny fa iza foana kiny miaraka amin'ny vadindry le akizy vabory volo fotsifotsy manao solomaso hitako foana zareo amin'ny digy iny miaraka dia indray andro ary ny tena zany ohatra ny sakambiny le fa ngana misipo amin'ny vadindry dia maheno aniny ianao dia ay samy mataty ary roger samy mataty roger nanao anao anao koa samy mataty oa avelao izy anao ahoana hoe fa ianao mandeha manahoana ianao mandeha manahoana mahitsy sy marina fory zany nataonao papa chéri nivadianao dia lasana profession ene fa avaka ho anao aho hoe hotahiny tompo anao sy le ankizy vavy iny fa za vao maika hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra hijoro amin'ny fahamasinana vao maika hijoro amin'ny fahamarinana vao maika andeha mahitsy eo anaty anao aho ary tena mandeha mahitsy mihitsy ahoana hoe fa tsy hoe tenenina vava fotsiny fa any am-po any samy mataty samy mataty nanao fa tsy maintsy mba hanao namely aka tsy maintsy asiko
tsy zany ny toepon'olona, tsy zany ny toepon'ny Joba. Ny toepon'ny Joba na dia nesony sakaizany ary nanana sakaiza telo lahy Joba namany akaiky ireo, fa rehefa voadona mafy Joba, rehefa voadona mafy Joba, vava marary, desoeso, latsalatsa nataon'izy telo miralahy reo. Fa na dia zany aza ny tenin'izy telo miralahy, Joba nandeha mahitsy foana. Joba nandeha mahitsy foana. Zao ny tenin'ny Joba indray andro, zao ny tenin'ny Joba indray andro. Na dia amono aza izy dia mbola anatena azy ihany aho. Kanefa ahoana ny toyany? Kanefa anamarina nina izy lalako. Ndio nefa kitsika ny tenin'ny Joba. Joba 13-15 ngaby zay. Zao ny tenin'ny Joba. Rehefa latsain'ny namany, latsain'ny fianakaviana, ny vadiany sakaizany, dia zao ny tenin'ny Joba. Joba toko fa 7:15. Na dia amono ahy aza izy mbola anatena azy ihany aho, kanefa namarina ny lalako eo anaty aho. Na dia amono ahy aza izy, ahoana hoe dia mbola anatena azy ihany aho, dia ahoana hoe dia ahoana ny toyany? Kanefa anahoana izy Joba? Anamarina ninona? Lalako eo anatena. Anahoana izy Joba? Anamarina ny lalako eo anatena. Avereno hoe zahay? Avereno farany hoe antany anao Joba ve nanaraka ny ritme ny namany, hoe satria nandatra ny namany, nanefo ny namany, nanmety any marary ny namany, dia mananao koa ve izy? Ahoana ny tenin'ny Joba? Na dia amono aza izy dia mbola anatena azy, kanefa anahoana izy? Anamarina ny lalako eo anaty foana. Na dia zao arany mahazo aho, na dia zao aza ny dona mahazo aho, na dia zao aza ny soka mahazo aho, na dia zao aza ny retaboko, dia mbola anamarina ninona lalako eo anaty any. Tovy mainina mafilalasana mafilalala. Anamarina ny lalako ena. Tsy hoe nangalatra ny vadiko izy dia mba angalariko koa ny vadiny. Tsy hoe nangalatra ny volako izy dia tsy amelako izy raha tsy voako. Tsy nanao an'izany Joba, tsy nanana an'izany toepo zany Joba. Fa raha namely ahy izy dia mbola namarina ny lalako. Firy amintsika reny havita an'izany. Fa izany namadian'ny Joba, namadian'ny Joba ny fahakalana, ny ratapo ho lasa fandresena milezinezina taty reny. Raha mamaky ianao amin'ny Joba toko 2:20 dia zao ny voalaza amin'ny Baiboly. Taty amin'ny farany tantaran'ny Joba no tahian'Andriamanitra avy firy eny, avy roa eny, nanana fananana avy roa eny, mihoatra noho izay nananany teo aloha Joba, nanana avy roa eny. Ary ny afaran'ny Joba le zanany folo mianadaly maty, niteraka anaky folondray izy avy eo, 7 lahy sy 5 telo. Ary mahafinaritra dia zao ny zanaky Joba mitsara tarelina tany amin'ny tany azy. Ny afaran'ny Joba tsara lavitra noho ny tany amin'ny voalohany. Mitsojana anao ny fiafaranao ho tsara lavitra noho izao androany zao, ho tsara lavitra noho izao androany zao, ho tsara lavitra noho izao androany zao. Maratra ve ny fonao? Voadona ve ny fonao? Ienonao marary ao anatinao? Zao ihany, mbola mandehana ihany amin'ny fahamarinana, mbola mandehana ihany amin'ny fahamarinana, mbola mandehana ihany amin'ny fahamarinana, mbola mandehana ihany amin'ny fahamarinana. Na hoela na ho aingana, io tantara io tsy maintsy mitsombadika, io tantara io tsy maintsy mitsombadika, io tantara io tsy maintsy mitsombadika. Halleluja. Mandehana fahamarinana. Misy anabavy zay nanatona omaly avy any Toliara izy. Io anabavy io ny nisy fotoana ny vinanto ny zanany tany Toliara mipetraka, dia manambady vazany zanany vavy, manambady Allemagne zay, manana restaurant ngeza be zareo tao Toliara. Ary matanjaka zany restaurant zany, napiditra vola amina millions des millions par mois zany. Faravakely mety mahita 100 millions na 200 millions par mois ny tombom-barotra azo amin'ny hôtely io. Dia nisy fotoana io anabavy io le mpiara-mivavaka amintsika io, asanao izy io na tsy ao, mihina fa ao ihany angamby izy.
misy fotoana izy lasa nakany atoy le arytany amin'le zanany dia mba hitaizan'le zanany ihany ataony le vazaha tsinotsinony ianao izy izy vavaka foana délivrance zany Andriamanitra zany tsy misy meny teny marary dia ozy izy le anabavy mantsy ahy za paster izy te hiverina any Antananarivo te hiverina any Antananarivo aho toy za mantsy azy raha mbola any aloha nametrahany tomponao dia aza makiverina teo aho raha mbola tsapanao fa raha hoe any ny ametrahany tomponao dia aza maka ty fa raha le ohatra teny marary ataony vonatolahanao io satria le vonatolahany le vazaha mety teny marary foana le raha fotony dia zao any teniko aminao na hoelana hoaingana jerenao a io restaurant io hosoratany aminao tsy hoely io tege alleluia mafy za ho avadiny amin'ny anaranao tsy hoely io a dia ohatrany hoe tsy mahampino ange zany sa ianao hoe te ino an'izany fa io mahavariana koa io vavana mpanompon'Andriamanitra io raha mino anao ho tanteraka aminao zay rehetra alazain'Andriamanitra satria tadidio zao Andriamanitra tsy hitanao maso Andriamanitra tsy azonao tsapaitanana fa rehefa miteny izy amin'ny alalan'ny vava mpanompony no apetaka Andriamanitra ny tena vava mpanompony ary ny zavatra toriko aminao zao raha mino anao ain'Andriamanitra ho tanterahana eo ny fiainanao zany tonga alleluia mafy zany mahavariana ho ahy io Jesosynao io a zany teny an'le anabavy tsy mbola fotoana ilanao any zao fa io arena ny jentilisa ho afindran'Andriamanitra aminao ieritsereta hoe lera fozam-bavy le ranabavy amin'olona tsy mianatra tsy hoe dia manana fahaizana inona tsisy ninina mite frantsay raha tsy hainy akory délivrance any any miresaka amin'le vazaha zay le délivrance de le zay fiteniny azy zay ale alleluia defa micomprendre fotsiny koa moa zany le vazaha hoe ino zany motamoby zany fa izao ry havana ny nahava reny ny ray andro nisy problème le vazaha zany tantara resako aminao zany ao anatin'ny ray taona zany ao anatin'ny firy hoe nisy olana le vazaha tsy maintsy ny nakany Allemagne tonga tany izy dia zao tsy te hiverina eto ntsony eto tozy izy mivady aman-janako aloha hiverina aty aloha zay izy hipetraka aty Allemagne aty amin'izay fa tsy hita zay nanaovana an'le restaurant atao ahoana izao ny teniny avy any soraty amin'ny anaranao ny restaurant dia na amin'ny procuration avy any izy tavy alleluia alleluia za ozy izy ilana vavy tsy mahay mitatana an'io fa amidiko namidino namidiny liana vao tonga tao amiko tao zomaly lafo paster ny restaurant ozy izy dia mba hitondra fiaraha-miasa kely aty a ataovy alleluia soratan'le vazaha tamin'ny anarana raha lasiana vavy zay zavatra tsy hain'olombelona tao Andriamanitra mahavita zavatra tsy takatritsany fiainanao io patron manadalanao manao tsinotsinona manambany manevateva ny fivavahanao io courage aza maratra fo amin'io ianao izy tantara hitsindatika tsy ela ao asa raha ho mamasantatra ao fa satria izy asa izy natiny mivavaka nany fobe ao satria ao tsy ato izy tsy ato aizy ohatra misy manangatana satria izy alofa mbola hitanareo fa ataotsika mitsovavolombelona mitely izy alleluia mahavarina ngy zany riavany tsy hitan'le vazaha zay isorataniko tsy solatokisany eto Madagasikara izy lasa nitsoka tsy maintsy lasany mamansantazako alleluia zaho izy tsy mahatatana an'io aza ny azako hitatana izy mamansantatra ka andana midio izy izy na amidiny le trano ray manontolo alleluia fa soavana ngeny hoe ary zako aloha mba mitondra mambavaka dia mba rariny kosa izy raha mba manatra ao amiko sa hoana izy nareo samy raha vata mivava mimpanompon'Andriamanitako tavorakoraka alleluia mafy zany sa tsy normalina ve zany sa ve mangorokareny zay amin'izany raha mba tonga aminay le olona manatitra valombo ve dia mangorokarena ve amin'izany alleluia vomaly ane zany resako anao zany teneno eny elenao vomaly ane zany vavaka délivrance spéciale ho an'ny fo sy ny toepo misy karazana aretina maro amin'ny vatan'olombelona izay mifamaritra tanteraka ao amin'ny fotsika ao toy ny tension fivotosana amin'ny vatana
any amin'ny vavony any amin'ny tova maro isan-karazany eo amin'ny tenany olombelona. Ny baiboly dia milaza fa ny fo dia manana aretina tsy haisitranina. Andriamanitra kosa nefa dia nampanantena fa mahay ny zavatra rehetrarehetra. Manokana sabotsy ho avy izao ka mandritry ny volana desambra iray manontolo tanterahana eto amin'ny Montgoûter les trois frères andefa Nambojanahary ary eny amin'ny temple de la foi bypass fivarotana fiarakodia tao Mevatana. Misy karazana fiainana tsy mety manjary eo amin'ny fiainantsika. Fiain'ny tahotra, vao manao zavatra dia misy orooro, tsy mahay mifandray aman'olona, ny tena marina dia blocage mitranga ary mamatotra amin'ny fotsika ireny rehetrarehetra ireny. Izay indrindra no anasana atsika menakavy mpanaraka ny fandarana vahony oloko anatika ty délivrance spéciale ho an'ny fosy ny toe-poti. Ho totosaina manerina ny trano fivavahana vahony oloko eto Antananarivo sy ny manodidina. Tanterahana eto amin'ny Montgoûter les trois frères andefa Nambojanahary ary eny amin'ny temple de la foi bypass amin'ny 6 ora maraina tsy diso. Hitondra ny vavaka sy ny fampianarana amin'izany ny pasteur Hirtina Randriary Malala sy ny mpiara-miasa rehetra. Vahao ny oloko, vahao ny oloko. Indra indray